fifaliana indray no iarabako antsika rehetra amin'ny anarana mahafinaritra i Jesosy Kristy amin'ity fotoana mahafinaritra iarahantsika ity. Mety manontany tena angambany ianao hoe fa manina foana ary tsika no mianatra tenin'Andriamanitra, mianatra hira fiderana, mety manaraka vidéo eto koa ianao fampianarana zavatra maro isan-karazany ampianarana antsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dia androany dia ilaza aminao hoe fa manintsika no mianatra zavatra be dia be ara-panahy amin'ny fiainantsika. Fa manintsika no ampisehoan'ny dada sy neny vidéo fampianarana ho an'ny ankizy mahakasika ny tenin'Andriamanitra. Fa manintsika no mianatra ny rehetrarehetra reny satria izao dia mbola kelyntsika na ho an'ny olon-dehibe ihany koa azy dia mila miomana amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana satria zavatra azo antoka dia izao ho faty daholo tsika rehetra. Fa rehefa maty tsika rehetra dia tsy midika koa izay hoe tapitra fa aorian'ny fahafatesana mbola misy fiainana. Ambarany tenin'Andriamanitra anie zany ao amin'ny Luka 9:20 izy mampianatra an'izany fa aorian'ny fahafatesana dia mbola nisy fiainana. Nisy lehilahy anankiroa zay ny anankiray manan-karena be, ny anankiray mahantra. Fa rehefa samy miaina tetỳ ambony tany zareo ny le mpanan-karena zany tena tsy niraharaha ninina mihitsy izy fa ny fiainany teto ambony tany ihany tsy nieritreritra zavatra hoe fiainana aoriana amin'ny fahafatesana izy. Dia le olona mahantra nieritreritra ny fiainana taoriana amin'ny fahafatesana. Dia rehefa samy maty ry zareo dia ny anankiray tonga tany an-danitra teo an-tratran'ny Abrahama. Ny anaran'ny olo io atao hoe Lazarosy. Fa le mpanan-karena kosa lasa tany amin'ny afo be dia tena nijaly. Dia ny baiboly zany tena mampianatra fa misy ny afo be ary misy ny fiainana mandrakizay. Rehefa maty tsika rehetrarehetra reo dia ireo lalana roa ireo tsy maintsy alehan'ny olona. Ianao dia hiteny ianao hoe andao homanina ny fiainana mandrakizay manomboka androany satria rehefa maty tsika dia misy fiainana kay aorian'ny fahafatesana. Dia izany indrindra no iantony ianarantsika ny tenin'Andriamanitra satria misy ny fiainana aorian'ny fahafatesana. La vie après la mort. La vie après la mort. Rehefa maty dia mbola misy fiainana aorian'ny fahafatesana. Mitomboka eo ary le tena antsoina hoe fiainana dia le fiainana mandrakizay raha ohatra ianao ka manara-dia an'Andriamanitra sy manomana ny fiainana mandrakizay. Dia izany no antony ianarantsika tenin'Andriamanitra, ianarantsika momba an'Andriamanitra. Izao ny zavatra nitranga tamin'ilay mpanan-karena be rehefa nahita ny Lazarosy teo an-tratran'ny Abrahama tany an-danitra izy dia niteny izy manao hoe ory Abrahama mba hirao kely i Lazarosy io mba akety aminahy hitondra rano satria tena manahirana be, mangetaheta be mbola maniraka ny Lazarosy any izy hikarakara anazy na dia efa any amin'ny afo be. Dia ozy izy i Abrahama hoe tsy mety, tsy afaka miampita eny fa misy antsana be mampisaraka ny ety sy ny any aminao. Dia ozy izy le mpanan-karena sao ary andana mba teneno ny misy rahalahiko anankidimy mba mila vonjeny zareo fa zareo koa variana be ohatranahy asaivo mivavaka ary zareo manomana fiainana mandrakizay. Dia ozy izy Abrahama hoe tsy afaka makantsony izay fa zao efa misy olo tena an'Andriamanitra eny ambony tany ohatrany hoe Mosesy, ohatrany hoe Mosesy na mpaminany. Dia tena marina zany efa misy mpanompon'Andriamanitra be dia be ety ambony tany mila mino an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny tsika rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra marina izy ireny. Dia mila manaraka izay afatr'Andriamanitra ampitainy dia mpanompon'Andriamanitra izay mampita ny afatr'Andriamanitra ireny tsika. Tsy ny rehetrarehetra fa mila mamantatra tsara ianao hoe avy amin'Andriamanitra ve sa tsia satria be dia be ihany koa ety ambony tany ny milaza mpanompon'Andriamanitra nefa tsy izy. Dia mila mamantatra tsara tsika fa izao ny zava-dehibe mila homaninao ny fiainana mandrakizay ianao. Zay fomba ahafatesantsika tsy maninona, zay fomba ialantsika ety ambony tany tsy maninona na accidenté na maty an-drano na tsy mifotsony
fa ny tena sarobidy dia zao rehefa maty ianao misy fiainana aoriana amin'ny fahafatesana dia mankaiza ianao dia mila homanina ny fiainana mandrakizay dia izay ny antony anarantsika tenin'Andriamanitra dia mazotoa mianatra tenin'Andriamanitra fa rehefa maty ianao dia afaka nohany amin'Andriamanitra tahin'Andriamanitra daholo dia amanaraka indray.